Salama daholo androany isika dia ndao indray raha hiresaka ny voka-pifidianana izay navoaka ny HCC tamin'ity androandroany ity. Ka ho fantarantsika amin'izany ireo toromarika rehetra izay navoaka ny HCC ary ihany koa ireo kandida izay olo malaza ka lany tamin'ity fifidianana ity. Izay no fakafakaintsika atao anatin'ity video ity ka manasitsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny videontsika ary tsarovatra ny ny miabone amin'ny chaîne-ntsika mba afanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa ny misisy tao matavatagasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendrely isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Mialohany hilazantsika anireo kandida izay olo malaza lany tamin'ny fifidianana izay sombavamboaka izay araky ny navoaka ny HCC tamin'ity androandroany ity dia ndao aloha ho fantarantsika ireto tsara ho fantatra izay nolazainy ireo tamin'ny HCC tamin'ity androany ity. Mila proof mitombina ho izy ireo hatrany. Tsy mitombina ny fitoriana tsy misy proof na tsy ampy proof. Tsy ampy ny filazana fotsiny hoe nisy fandikandalana. Mila proof ka anjaran'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana ho mandanjalanja ny maha mitombina na tsia ny proof izay antaratasy. Rarana ny mpiasa-panjakana rehetra anaty efidraharaha ny fanjakana tsy hitanila sy hanohana ny kandida. Elo ka saziany lalàna izany. Tompona andraikitra amin'izay nataony ny mpiasa-panjakana ary tsy miteraka fanovana voka-pifidianana raha tsy voaprofo fa lasa nanova ny tsy tokony ho vokatry ny latsabato. Mazava araka izany izay voalazany HCC izay ary nambaran'izy ireo hatrany fa tsy nisy azony ekena avokoa ny fangatahana fanalanana andaharana anireo kandida izay nolazainy sasany fa nanao halabato sy hosoka izay. Zay moa no mahakasika ny ambangovangony izay fanambarana nataony HCC izay ka ndao ara idirantsika vetrany ny filazana anireo kandida izay malaza lany tamin'ity fifidianana ity. Any Faratsio zao fantatsika tsara fa niteraka resabe moa ny fifidianana tao Faratsio izay ny fanandrina ny kandida Ramilson Menjanahary sy Lalatiny Rakotondrazafy izay nilaza moa ny andaniny tamin'izany fa nanao halabato Andriamatoa Ramilson Menjanahary na Emily ao Faratsio ao izay lany vonjomaika tamin'ny fifidianana sombavambahoaka teo iny. Ka tamin'ity androandroany ity araky ny vokatra izay nambaran'ny HCC hatrany dia lany soamantsara ny kandida Ramilson Menjanahary ao Faratsio ao na dia teo aza ireo fitoriana marobe izay tonga tany amin'ny HCC mahakasika an'ity kandida ity ka nofoanana ny vato 270 any kandida larana fahatelo Ramilson Menjanahary tao vinan'ny atsimo. Raha hiverenana dia 1,740 nelanelam-bato teo amin'ny kandida larana fahatelo sy ny kandida larana faharoa Lalatina Rakotondrazafy. Na dia efa nifoanana aza ireo vato 270 ireo dia mbola lany hatrany ny kandida Ramilson Menjanahary ka noho izany dia resy ny kandida Lalatina Rakotondrazafy izay nitory tany amin'ny HCC. Horakoraka tsy misy toy izany moa ny tao amin'ny HCC taoriany izay fanononana an'ity didy ity satria maro ireo izay mpanaradia any kandida Ramilson Menjanahary no tonga nanotrona anazy teny amin'izay HCC izay tao anatin'ny fiandrasana an'izay voka-pifidianana izay ka hafaliana tsombotratra moa ny azy ireo raha nahita an'ity kandida izay mamin'izy ireo ity no lany ao Faratsio ao amin'izao fotoana izao ka dia mankahery any Lalatina Rakotondrazafy izay tsy lany tao Faratsio moa fa dia volako lava io kilalao mbola hoela raha tsy azo androany dia miverena indray rapitso atao toy ny sambalala mainandro. Mbola toy n'izay hatrany dia lany hosolombam-bahoaka ny Madagasikara ao Rivonimamo Andriamatoa Radjerson Antoine filohan'ny fivoy marina fa nisy ny fanakatonana ny onjam-peon'izy ireo nandritra ny fampilezan-kevitra. Toerana roa no lasan'izy ireo. Any Toamasina indray dia ao Toamasina voalohany ao lany solombam-bahoaka ny Toamasina voalohany Andriamatoa Roland Ratsiraka avy amin'ny kolektifan'ny Malagasy. Ao Mahajanga voalohany indray dia i Afakandro Christian izay firaisankina no lany solombam-bahoaka voalohany fa ny kandida Rahantanirina Lalao kosa na Inina izay natolotry ny Irmara no faharoa. Araka izany dia izy roa ireo no kandida solombam-bahoaka ao Mahajanga voalohany ao. Ao Antananarivo renivohitra ao amin'ny boribory-tany fahatelo dia i Gasikara Fenosoa izay amin'ny antoko tsy miankina sy feno Ralambo Manana
izay natolotry ny firaisankina no lano sy ny mbafombahôka araky ny voka-pifidianana ofisialy izay navoaka ny ACC. Any Befandriana Avaratra lany candidat sy ny mbafombahôka Soamantsara Andriamatoa Biarson Bernardin na Idin Rotsaka mo izay afantarany be sy ny maro azy izay mpanakanto reharehan'ny Madagasikara eo amin'ny sehatry ny gadona Saligy mo izany Idin Rotsaka izany izay tsy misy tsy mahafantatra. Any Mandritsara indray lany ny candidat Razakamanana André na Zakabe sy Rasolofomanana Beby Olivier. Any Antsoy lany ny candidat Hyacinthe Befeno izay natolotry ny Irmara. Ary ao Port-Berger lany ihany koa ny candidat Rabiamina Olivier na Lekarany. Any Nalalava mo mazava ho azy fa lany ny candidat Soafilera Prinsia izay natolotry ny Irmara raha ny fanandrana tamin'ny candidat izay sombamboaka teo aloha Josera Irené. Any Bealanana lany ny candidat Colonel Jozandry René izay tao anatin'ny antoko indépendant mo no nirotsahany an'izany colonel izany. Tsara ny manamarika tamin'ity androandroany ity dia maro ny olona rehetra izay niandrandra izay voka-pifidianana ofisialy izay navoaka na ACC ary teny ambohy dahadaholy ny masony izao tontolo izao tamin'ity androandroany ity. Betsaka moa ireo izay raha nandrasany maro tamin'izany toy ny fifidianana tao faratsiho, ny vangaindrano, Ambato Finandrahana, Morondava, Mahajanga voalohany, Mahajanga faharoa, Antananarivo boriboritany fahatelo sy ny maro hafa. Osetrin'izay moa dia niarahaba anireo rehetra izay lany solombambahoaka fa izay tsy hitafita aoka hanaiky ny faharesena ka miomana Denizao Sahady ho an'ny fifidianana afaka 5 taona indray. Hoy haritrany ny filohan'ny fitsarana avy momba ny lampandrenana Andriamatoa Florent Rakotoarsoa. Nilaza ihany koa moa ny tenany fa tsy misy ny fikarakarana fifidianana tonga lafatra 100% izany fa mety misy foana ny lesoka izay ezahana hatsaraina amin'ny manaraka. Ka raha izay rehetra vokatra voaray izay no fakafakaina antsakany sy andavany dia maro amin'ireo candidat izay nametraka fitoriana ny hevitena fa ahazo ny rariny sy ny hitsiny ary ny marina mo araky ny eritreretin'izy ireo hatrany ary ny hevitena fa handresy kinanjo anefa dia no lavy ny fitsarana avy momba lalampandrenana avokoa ireo rehetra izay fitoriana tonga teny aminy raha toa ka tsy misy ny profo ary ihany koa ny tsy marom-potitra dia mazava ho azy fa tena tsy nekena. Teo ihany koa ny fangatahana ny fanalanan-daharana ireo candidat izay nitarika vonjomaika teo izay nanaovany ireo candidat hafa fangatahana moa izay mba hahatonga azy ireo ho lasa handresy avy hatrany kinanjo anefa dia tsy nisy no raisina ACC mo izay fangatahana fanalanan-daharana anireo candidat izay fa tsy mety izay araky ny nambaran'izy ireo hatrany fa isika dia miezaka manadihady tsara izay vao mandray ny fanapahan-kevitra. Izay tokoa moa no niandrasany vahoaka rehetra tamin'ny ACC nandritra izay famoahan'izy ireo voka-pifidianana ofisialy izay satria maro tamin'ireo vahoaka no tao anatin'ny tebiteby teo ampiandrasana an'izay voka-pifidianana ofisialy izay satria misy ihany ny vahoaka izay nieritreritra fa raha sanatria ka mitsimbadika ambony ambany io voka-pifidianana io asa angambany ny zavatra mety ho isy noho ny fahadisombany tenanana ny vahoaka marobe izay nanohana anireo candidat izay lahazo laharana voalohany nandritra an'izay fifidianana izay. Izay moa no masaka azonareo sy tomboko lahy sy tomboko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ty hatramin'ny farany aza dino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarova hatrany sy ny miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa any amin'ny sisy tomatao tagasy tomboko lahy sy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.